Mikasika ny raharaha izay namonona ka nahafatesana ny Ranivo Arivony Nandrianina antsoina hoe Rasazy Narindra izay be ny tanànany Mangataboangy dia tiana ny mitondra izao fanazavana manaraka izao. 17 no isan'ireo olona nentina teto anatrehan'ny fampanoavana ny zoma fa 7 ny volana Marsa lasa teo ka loham-piapangana 4 no niapangana ireo olona ireo. Voalohany famonoana olona nomanina izay voatondro sy fahaiziny andininy fa 770 valomby 700 ary 200 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Faharoa, firaisana tsikombakomba amin'izany famonoana olona nomanina izany ka izany dia voatondro sy fahaiziny andininy fa 770 700 ary 200 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana ihany. Ireo loham-piapangana roa voalohany ireo dia mety ahavoasazy ireo voapanga anao asa anterivozina mandra-pahafaty. Fahatelo, fiazonana fitaovam-piadiana tsy nahazahoana alalana izay voatondro sy fahaiziny andininy fa 970 amin'ny lalàna 720 teboka aotra araky 12 tamin'ny 12 ny volana Jolay 720 sy arivo ka mety ahavoasazy ireo voapanga ray volana ka hatramin'ny enim-bolana. Mizarazara ny fomba fijerin'olona manoloana ity raharaha ny famonoana ny Rasazy Narindra be ny tanàna Mangataboangy ity, indrindra fa ny nampidirana amponja ny anadainy Ratinarivo Aina Tsitoaina na antsoina hoe Tsito, notondroina ho anisan'ireo vororoy namono anabaviny ary nahiditra amponja vonjimaika miaraka amin'ireo 70 vororoy amin'ity raharaha ity izy. Ndao zaretsika roa ny fomba fijerin'olona manoloana ity raharaha ity. Ny voalohany, ao ireo milaza fa tena tsy vanona ity anadainy tompoko vavy Narindra ity. Ny faharoa, ao kosa ireo milaza fa ohatra ny misy ambadika politika ity toedra raha ity ka mitady zay fomba rehetra andetehana ny fianakaviana indrindra fa anadainy tompoko vavy mba hanafenana ny tena navandosa. Ndao aratsika ireo komantera vitsivitsy izay mahita fa tena olona tsy vanona ny anadainy Narindra. Hoy ity anankiray ity hoe taoriana ampidirana amponja ny Tsito, azo raisina ihany. Izaho koa mandinika aneritreritra tamin'ny fotoana nanaovana interview azy hoe izy teo kanefa tsy azo ny piti-bala na kely aza. Niniana komboko ny vavako satria tsy tiako eritreretina hoe iraikibo ny fonosana ve dia avita zavatra tahaka izany. Aoka tsy hitombona ny ayay, tena lasa biby toetra ny olona raha izao no marina. Hoy ity anankiray ity hoe hainy sy tsikariny daholo hoe inona avy ny basy ny asa tamin'ny fanafiana. Saingy tsy nisy hita ny endriky ny olon-dratsy hoy izy na dia tsy nanao sarotava aza. Tifitra variraraka hoy izy ary ny olona efa nitsoaka sy nanavo tena fa izy tsy nitsoaka tsy naninona fa nipetraka nitazona ny anabaviny fa izy zany tsy nety voany bala fa ilay chauffeur niezaka nanavo tena kosa voa teo amin'ny tongony hoe nialaina teo amin'ny tanany ny anabaviny izay izy voa lasa nandositra. Amin'ny lafiny iray mitombona, amin'ny lafiny iray kosa tsia fa leo andeha ny fanadiadiana. Vakina fotsiny na ny tarehana aza tsisy endrika malahelo mihitsy. Hoy ity anankiray ity raha nanao komantera. Trop tamin'le natao interview dia tsapako mihitsy hoe ohatra tsy nisy réaction malahelo zany mihitsy. Asa re engane ho diso fa dia efa tena biby raha izao fitiavam-boninahitra ve no andeha andatsana aina ny anabavy. Maro dia maro ny komantera mitovitovy amin'ireny fa ireny ihany no aratsika. Ndao kosa aratsika ireo izay manana fomba fijery mifanohitra amin'izay. Non, tena tsy mino aho hoy ity anankiray ity. Sao dia mba stratégie amontehana azy mianakavy kosa izao hoe asa moa. Tsy marina fa atao iaby izao rehetra izao mba tsy ahitana ny marina satria ery gros poisson ambadika an'io. Efa mohatra ny mety indray, efa hainay ny fikanareo. Zahay any ponina aty amin'ny firenena mandroso hoe. Nilaza ity anankiray ity hoe mahalala ny marina dia migadra. Tsy koa na komonte anapotehana ny famille koa zao engane mba hanao ny asa ny antsakasiandavany ny fitsarana maiva tsy sy vantanana sy ny sisa sosanatri. Araka ny vaovao efa miparitaka ny tambazotra tserasera sy televizionna maro samihafa dia ity interview nataony tao amin'ny fandarana Solanga ity no anisan'ny tazomana azy hoe nanontany ny mpanao gazety hoe manana faniriana isolo toerany anabaviny ve Tsito talohany na kandidany Rasazy Rindra na taoreny fahafatesany satria moa nisisika foana ny mpanao gazety ity dia namaly Tsito hoe raha ny faniriana dia
iray amin'ireo amin'ny fianakaviana no isy olo-toerany anabaviny. Fa izany rehetra zany dia tsy maintsy fanapahan-kevitra avy amin'ny fianakaviana fa indrindra fa ny fanapahan-kevitra avy amin'ny renin'izy ireo. Sady raha teo koa izy sarotra dia sarotra raha ohatra ka olona tsy fantam-piaviana no hiara-iasa aminy eo amin'ny toerany ben'ny tanàna. Ndao enotsika kely ampahan'izay. Miteny amiko zany hoe raha olo-kafa ho aho no solony anabavy eo dia na ny tenako ary mety ametra-pialana ao anatin'io. Satria zaho sy ny anabaviko no tokony hiara-iasa teo. Zay no mazava atao an-tsaiko hoe tsika mianadahy zany hoe atao dia fanometanana mba hampandroso an'ity commune kely malalantsika ty. Fa amiko aloha sady resy foana hoe raha mba misy mety satria ny raiko maty teo, ny anabaviko maty teo. Zany hoe le fitondrana an'ity mandaty ity zany efa hoe nomena anay mianakavy teo azonao dia hoe isy olona ilatsaka paravy ihany ve no tendrena fotsiny hoe isy olo azy eo na ohatr'izany fa mba tiako zany hoe mba miray aminay telo mianakareo farafaratsy. No ny lalàna kosa aloha tsy hito milaza hoe mandra-pisiny ny fifidianana vaovao dia tendrena ny PDS. Rehefa ho avy le fifidianana dia ary tsy maintsy ho avy zay tsy maintsy fidina be ny tanàna. Vonona ve tsy hito ilatsaka sa indralahantsika? Le zany ohatrany tany amin'ny fiandohanana nanaovana ny anabavy any mifandinika ny ankolafim-pianakaviana aloha hoe iza no eo dia izay lany be sy ny maro sy hitany mbola manana reny ianay eo dia eo reny io mba afaka mandeha sy manapaka hoe ity izay hevitra ny foana no tohananay hatreto. Na dia fandarana tsotsotra aza ity fandarana solanga ity dia nametraka fanontaniana ihany ny mpanao gazety hoe sao dia mba nisy lonilony na nanana olana tamin'ny candidat-mpifaninana enona dia teo anivon'ny fianakaviana azy ka ahina ho mety ho antony natonga zao tranga rehetra zao. Namaly tamin'ny fomba tsotra moa itsito fa tsy nisy olana na teo amin'ny fianakaviana na tamin'ny candidat-mpifaninana. Tsy misy fa tamina propagande ane resaka hoe taimbava ino mandeha foana anatina propagande hoe misy mifanaratsy ohatr'izany fa tao aminay tsy nahitana fanaratsiana mihitsy. Tany amin'ny ankolafy misy an'izany hoe fandroana ny ataoko hoe olo-pirenena mba tsy tenanako hoe vahoaka olo-pirenena nanaraka ny ohatra hoe fampelezan-kevitra ao aminay dia arahany le olona mantsy zany liana am'le hoe inona sina programa anasanao dia raha ianao zany mampiseho anisy mampafantatra ny olona pirenena rehetra tsy hakanavaka fa mahafantatra hoe zao zavatra ho ataontsika hoe tonga ny olona liana dia miaino aty aminao dia avy eo indray tonga any amin'ny toko hafa izy amin'ny candidat hafa zany dia tonga any dia ahilika ny olona hoe nareo efa tsy aty aminay amin'ilay politika any ambanivohitra moa hitanao ihany namana misy hoe reto tsy olona anay fa nanaraka tary dia mahina aty ohatr'izao zany ny zava-nisy tao daholo. Fa ny propagande tany Mangataboangy ve iny araka ny lazaina hoe mandeha ho azy le fifanaratsiana samy mpifaninana fa nisy fifamofona mihitsy ve sa tsy nisy an'izany? Tsy nisy fa na fandrahonana hoe ianao tsy nisy fa honohono ny feo mandeha moa zany honohono hoe eo an-tanàna eo dia ianao tsy afaka hoe manamary satria toy ny hoe vaovao tsy marina ihany zany dia sarotra ny teny hoe zavatra tsy hita maso tsisy pirofo fa izay zavatra hita maso iainao ihany no afaka omenany. Ankoatr'izay raha nanaraka ankaiky ity interview nataony tao amin'ny fandarana solanga ity isika dia ohatrany fantapantany ihany ny tranga mety ho isy aorian'izao trangan-javatra izao satria nilaza izy fa mahatsikatra fa misy olona mamendrofendro na mitady izay fomba rehetra andentehana azy ho anatin'ity famonoana any anabaviny. Nilaza izy fa somary mampalahelo azy zany zavatra zany manoloana izao tranga mavesatra izay zakainy izao. Na zany lasa saina efa hoana tsy zany fa izy ohatr'izany zavatra fantanina mipetraka any an-tsaiko any rehefa irerirery eny dia verinao daholo tena manimba saina mihitsy manimba saina le izy hoe ohatrany hoe anately manadary eo zany ohatrany hoe fahazarana be hoe tsy eo elaela anankiray dia efa mpiantso ohatr'izany tsisy an'izany intsony amin'izao dia mafy le dia ina moa tiako tenenina kely fotsiny leo amin'ny zavatra mampalahelo ohatrany hoe mamendry fendro zany tao amin'ny Facebook hoe sao dia io anadahany io na ohatr'izany dia za moa tsy namaly tamin'izay fa tsy mipuba intsony atao faran'izay satria matetika nanome information na momba neny fahoriana iny fa touché be tamin'izany hoe misy olona ve sa hamono ny anabavy mitokana zany aloha voalohany indrindra hoe iny tena hoe tokana voninkazo taminay telo mianadahy ary tsy safidy no be tamin'ny teo fa noho ny
safidinay telo no mianada zany hoe zay zany no niaraka hoe nivory dia niteny hoe ndao ianao no atao izy eny tompoko afaka ny teny mafimafy ianao fa vataonao fa maninany tsy analamanga irery any re olona raha joelandry nirina no atao hoe Madagasikara sy ny vahoaka malagasy fa zay marary rehetra an'ny malagasy ohatra io zao le izy firy ny sanitrabony eto analamanga dia jerena araky ny tokony izy dia amena toerana araky ny tokony izy dia ohatr'izay ihany koa ny isaparitra rehetra mitovy ny fitsinjarana fa tsy hoe rehefa eto analamanga dia iny ianao dia rehefa any amin'ny faritra hafa dia iny koa ianao fa rehefa any amin'ny faritra hafa dia tsy tonga any ianao fa afaka maniraka olona ihany koa nefa ianao ao anatin'ilay izy ka inona moa tsy hanirahana an'ilay olona tompona andraikitra voalohany misteram-ponina ny tena tompona andraikitra voalohany ao anatin'izany mijery an'ilay maha olona aloha dia manaraka fotsiny mijery ny fahasalamana ministry ny fahasalamana mametraka ny toerany BNGRC mazava ny le fitsinjarana asa ho ahy zay le teneniko foana hoe tsy ny olona ny olana eto amintsika fa le rafitra tsy mahay manaja an'io rafitra dia zao ny zavatra iainany tsy tokony atao mahagaga zany ny zavatra zay iaina ny vahoaka malagasy fa rehefa maneho hevitra le vahoaka malagasy dia tavana hevitra raha isika zay tafiditra eo ka ny hoe inona nambarany iny tao anatin'ny anina taondray ka roa iny dia atero aty ohatra le irany sareraka io dia ny zavatra hitantsika sy iainana amin'izao fotoana izao betsaka ireo olona izay ao anatin'ny hoe tsy fanarahan-dalàna eto amintsika fa maninona ao anatin'ny paka amin'izao fotoana izao misy fanadihadiana manamboninahitra sy zandary enina sy vily efatra miakatra eny fa aiza le tena tompona andraikitra voalohany tamin'ireo misy tompona andraikitra voalohany rehefa ireo ie tsy navita an'ilay mission manokany fa misy olona mampaniraka azy ao dia tenenina mihitsy ny hoe raha vao miteny eo dia tandremo be dia be ny zavatra misy eto amintsika zay ny teny marina rehetrarehetra dia nakaiza veroa maro tany odirylanitra zany ve le fiainana iainan'ilay zanak'olombelona tsy mahagaga le olona raha mitainitaina lava izao efa ahoana ihany izy ity satria izay le apetrak'ilay raha joelandrinirina sy ny ekipany naninona moa izy nandeha tany mahajanga tamin'ireny filan-kevitra maninona raha nandeha sur route daholo nareo dia hitanareo le lalana dia vitany le izy raha isika ny antso tafiditra eny tompoko efa tafiditra ianao eto fanehoan-kevitra anao salama tompoko eny tompoko eto fanehoan-kevitra anao aza menao le onjam-peo anao fa anaty finday miasa mba avy aty fianaratsoa miarabantsika avy any fianaratsoa io dia nenahy zany mba tiako sosokevitra rosoko dia ty vitre fumé dia miparitaka eran'ny Madagasikara ty ny tany efa tsy milamina nefany le vitre fumé tena mifendraka be misy eto fianaratsoa mba atao voatra nyreny neny teniny maramila sy ny zandarma reny teniny armé reny foano ny vitre fumé eto Madagasikara satria reny vitre fumé reny no anararaotan'ny olona ny zavatra tao dia izay na zany vangatako amin'ny fitondram-panjakana hoe foano ny vitre fumé ka be loatra inona nanaovan'olona ny zavatra ratsy ataony sotra tompoko mankasitraka anao anatin'izay zay manko le izy za zao Laura Guinness maraina teo tena tsara ranga le hevitra le olona rehefa nijery tamin'ilay fiara dia nilan'ny mpitandro filaminana vanina hono izy tamin'ilay nanao an'ilay fitaratra le mainty be